information. Ny Pastora Mailhol no candidat faharoa nilaza ny filatsahan-ko fidina Filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Misy fotonany avokoa ny zavatra rehetra ary reko I Pastora Mailhol ny fitarainany vahoaka ka tonga izao ny fotoana hihaino ny feon'izy ireo. Raha manaiky ny antoko politika ny ZFM ny ametraka sy hanolotra ho candidat amin'ny fifidianana amin'ny taona ho avy dia andray ny andraikitra sy ny adidy anarenana ity firenena ity zany. Mifampitohy amin'ny faminaniana efa nisy hatramin'izay izao filatsahan-ko fidina izao. Le faminaniana dia hoe mbola misy mpitondra roa aorinan'ny filoham-pirenena zay vao ianao mitondra firenena rehefa afaka fotoana nanomboka taony 2013. Dia izay anton'izay indrindra nitsoiny nilatsahany fidina tamin'ny 2013 satria le faminaniana afaka fotoana. Zany hoe tsy ao anatin'ny 2013 zany izy fa aorinan'ny 2013 fa mbola misy mpitondra roa aorinan'ny filoham-pirenena ka le faminaniana dia hoe apetraka ianao fomba roa zany izay atanteran'izay faminaniana hoe apetraka izay. Raha sanatrika hoe korotana ambony ambany ny atao amin'ny firenena ka sanatria isy raha mandrika indray dia ametraka olona vaovao dia izay le faminaniana hoe apetraka. Kanefany raha izaho manokana dia tsy maniry korotana, tsy maniry raha mandrika eto amin'ity firenena ity intsony ka raha fifidianana no tsy maintsy atao ka fifidianana indray no ametrahany vahoaka anao ka manaiky ny vahoaka malagasy sy ny antoko politika izay ametraka eo amin'ny fitondrana izany dia izay le hoe apetraka ianao zany amin'ny lafiny faharoa zany. Na izany na tsy izany anefa dia tsy maniry korontana eto amin'ny fity firenena ity intsony ny tenany koa raha tonga eo amin'ny fitondrana izy dia Jehova mihitsy no nametraka azy amin'ny toerany ho hatrany ny fanampampanazavana. Raha tonga fitondrana Pastora Mailhol dia mazava ho azy fa Jehova mihitsy no efa nilazany zany meloa tany amin'ny 20 taona lasa tany hoany. Ka raha tonga amin'ny fitondrana zany Pastora Mailhol dia izao Jehova mihitsy no miditra tsetra eto amin'ity firenentsika malagasy ity hanavitra ny malagasy amin'ny fahoriany sy ny fijaliany tahaka an'izay nisy tamin'ny andron'ny zanak'Israely hoe natsoin'Andriamanitra Gideona amonjy ny zanak'Israely teo anoloan'ny Midianina izay nampahory izy sy nampahantra ny vahoakan'Andriamanitra dia hoy Jehova tamin'ny Gideona tamin'izay fotoana izay hoe mandehana amin'izao herinao zao fa izaho no ombanao ry lehilahy mahery. Ka rehefa Jehova zany no miaraka aminao, Jehova no anatanteraka an'izay teny nambarany dia azo antoka fa mbola misy fanantenana mamirapiratra sy ho avy lehibe amin'ny firenentsika malagasy ity satria Jehova mihitsy no hitondra ny firenentsika amin'ny alalan'ny olona rehetra izay ho apetrany zany. Tsy mbola nijoro ho mpanohitra fitondrana ny fiangonana apokalipsy kanefa tsy manohana candidat sy atoko politika ihany koa. Fehiny malalaka ny rehetra amin'izay firehana tiany moarahana ary tsy misy firenena mifandray amin'ny fiangonana apokalipsy na dia iray azy kanefa tsy midika akory zany fa miolonona ihany koa. Ho betsaka ho ihany izy ny fingapingana kanefa dia hijoro Pastora Mailhol hialana amin'ireo krizy miverimberina. Fanankalazana androany ihany koa ny faharoa taona ny radio fanambarana. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.